Ny fikarakarana ny fividianana sy ny fanontotosana ny fampiavanam-pirenena kosa no nasiany groupe des experts nationaux teny Androany teny Akadivato. Nandritra ny famelabelarana nataon'ireo mpitarika ity vondrona ity no nanakianan'izy ireo ny tsy fahatomombanana amin'ny fikarakarana ity fividianana bentanana sy mpanolontsaina munisipaly ity izay ho kasaina ho tanterana ny faraiky amin'ny telopolo ny volana Jolay ho avy izao. Dia ho jerentsika ao anatin'ity sary tery ny mahakasika izay. Nanambara ny groupe des experts nationaux na ny Gène androany fa misy ireo teboka samihafa manamarika ny tsy fahatomombana amin'ny fikarakarana amin'ny fividianana ankehitriny ka antony tokony andiniana izany. Nitondra fanazavana ireo mpikambana ao anatin'ity vondrona ity fa mavesatra ny fanamboarana ny atody taratasy filatsahako fidiny. Eo ihany koa ny lalàna tsy voahaja izay heverin'izy ireo fa mety hiteraka fanefoanana ny fividianana. Ny hevitray dia mbola mahita izay fa hoe mavesatra loatra io zavatra io satria misy olona be da be izay latsaka tsy anana ny vola io mihitsy izay. Eo amin'ny resaka fanarenana amin'ny firenena kosa dia nanamafy mikambana ao amin'ny Gène fa ilaina amin'ny fampahafantarana bebe koa ny vahoaka ny paikady nasionaly amin'ny fampandrosoana na ny PND ary apetraka ihany koa ireo androm-panjakana rehetra ny Repoblika faha 4.